Falmegabatsika ketraketra ny atokantrano izahay izay mangala solo tenan'ny Joanne Mobile sy Piste Claire Event mikarakara manokana ny marché de Pâques. Io marché de Pâques io moa zany ny apitsony faradobokan'izy io izay hototosaintsika eo amin'ny esplanade de la mairie izay isokatra manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 8 hariva, isokatra amin'ny 8 maraina izy io dia tapitra amin'ny 8 hariva. Amin'ny 8 maraina dia ahitanareo ireo karazana exposant na eto an-toerana na avy Antananarivo. Iarahantsika miasa miaraka amin'ny Sisel TV koa izy io ary iarahantsika miasa miaraka amin'ny Sisel Radio. Ao ihany koa Joanne Mobile miara-miasa amintsika ary anisany andranty ireo karazana artikla ao aminy toy ny telefôna. Ao ihany koa misy ireo karazana solomaso authentique ao ahitantsika karazana t-shirt ao misy polo ihany koa ao ary ireo t-shirt sy polo reo dia azontsika amin'ny 10 000 ariary raha pitso ihany izy io. Izy io misy ihany koa ny t-shirt tsony ty akotro ty azo anaovantsika impression ohatra hoe sarinareo spécial avy any an-trano dia atao impression eo amin'ny t-shirt. Ao ihany koa ireo téléphone Joanne Mobile alao angamba Joanne Mobile mihitsy ny anazavany misimisy amin'izay resaka téléphone izay. Ny téléphone zany dia promotion be daholo mihitsy ny téléphone amin'io marché de Pâques io misy téléphone zao 700 000 ariary ny vidiny any amin'ny boutique fa nampidinina 500 000 ariary zany hoe misy 200 000 ariary mihitsy ny elanelany izay promotion zay tokony anarakotratsika amin'io faradoboka rapitso io fa ao ny ahitantsika an'izay promotion zay irahana amin'ny zareo Piste Claire Event izay mahay mampilalao antsika ihany koa satria be dia be ny loka fa hozaraina amin'ny olona rehetrarehetra izay tonga mitsidika ao misy kilalao maro samihafa ao ampilalaovana anareo mety azahoanareo loka ao anatin'izao fety izao. Amin'izany koa moa zany ahitanareo ireo artikla izay ataonareo hoe vidy ray anareo dia mahazo ray toy ny t-shirt, polo, solomaso ihany koa izay mitentina 10 alina sy 1 ariary solomaso authentique izy ireo toy ny ty efa ety atanako ty sady afaka miforotra moa izy tony rehefa prime maro isan-karazany izy tony koa manasanareo tongava maro amin'ny faradoboka io fa io rery ny ahitanareo prix tena faran'izay gros promotion indrindra amin'ity fetin'ny Pasika ity. Miresaka an'ilay solomaso miforitra moa zany ny raha lahako teo be dia be zavatra mety tsy hitantsika amin'ny mahazatra zany fa dia ao anatin'io marché de Pâques io misy zavatra maro isan-karazany afaka tena mahita ny anjara zay tianao ianao tsy ho diso anjara ianao raha ho avy any ary tsy ho diso fanantenana koa fa manentana antsika rehetrarehetra ny atokantrano izahay ho avy hitsidika anay amin'io faradoboka rapitso io. Ao ihany koa ahitana an'ilay solomaso misy caméra ao gadget madame misy an'izay gadget madame mahita zany tsika be dia be ny zavatra hoe manasa antsika rehetrarehetra izay ho avy mirakisoa antsika rehetrarehetra tompoko tongava maro tompoko. Piste Claire Event manolotra ho antsika eto Tomasiny marché de Pâques eo anolohan'ny esplanade de la mairie ahitanao trano efa maro be varotra fampirantiana isan-karazany natolotra ho anao mitady kojakoja maro isan-karazany amin'ny vidiny mirary misy ho an'ny ankizy ho an'ny tanora ho an'ny olon-dehibe ny fitaovana an-dakozia ny kojakoja ho an-tokantrano ny fitafiana sy ny sisa ny alarobia fa 10 fa 9 fa 7 ary ny asabotsy fa 8 volana aprily 13 isaky ny amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora alina. Partenaire officiel Gadget Mada, partenaire Joanne Mobile, Camino Cyber, agence La Référence, Ambna Security, Flamingo, partenaire média RTCM, Cool FM, Sisel TV, Tungava maro tsy misy vidim-pidirana memem-pona tanteraka. Dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fanentanana hoentina amintsika izao moa zany mazava ho azy eto amin'ny manoloana ny lapan'ny tanàna eto Tomasina no misy anay amin'ity braderian'ny Pâques ity izay efa hifarana amin'ny rapitso moa zany mazava ho azy izy ity izay anasanantsika rehetrarehetra hatrany fa mbola tsy tara ianao raha ohatra ka izao fa andeha mba hitsidika kely aty dia ny toerana misy anay io zao dia eto amin'ny stand 22 21 misy anay zany amin'izao raha sy fotoana izao
zao am'reto toerana misy an'reto akanjo tsara be maro loko samihafa azo isafidianana reto misy ho an'ny ankizy ho an'ny tanora ho am-behivavy ho an-dehilahy ho an'ireo ray aman-dreny de efa nazoazo taona samy mahazo ny anjarany eto daholo tsika rehetrarehetra de ny zavatra azo ambara ao anatin'izay ao izy ireo amin'ny vidiny mirary de mirary misy ny amin'ny R1,00 misy ny amin'ny 5,000 sy R1,00 fa ho an'ireo le hoe ataona commande tokana kosa indray na hoe ireo le natao hoe tena ny zavatra nampiavahana anazy de mazava ho azy de amin'ny vidiny 5,000 sy R1,00 zany no hividianantsika an'izay afaka manao commande ianao zany ao anatin'izay hoe inona lay karazana sarisary kely tianao atao amin'le t-shirt na le polo na le jogging zay tianao atao amin'le izy fa de azonareo zareo atao zany izay de aveo livren zareo aminao ny entana rehefa ohatra ka vita zay commande-nao izay moa zany mazava ho azy de tahaka an'izao zao efa anaovako zao zany aloha zany efa santonany amin'le vokatra ato tsy hoe akory hoe efa lasako daholo izy rehetrarehetra fa zay ny anasanantsika hoe tsy laniko izy rehetrarehetra fa diso tsara be daholo de za ndray ara ny sahirana be ny safidy tao fa tongavy anareo maka ny anjaranareo fa efa miandry anareo ny anjaranareo tsisy very anjara zany ao de hitanareo am'izao moa zany le hoe akanjo le somary novaina kely le hoe somary spécifiena zany de io zany arak'izay tiatsika ny anaovana anazy hitanareo am'izao ty zao tena hoe natokana ho an'ny tamatavy manokana mihitsy zany zao ohatra li satria tsika moa zany zao eto amin'ny faritra Tsinanana eto Toamasina mazava ho azy zany fa de izay no entin zareo amintsika ao anatin'izay de asaina zany tsika ho amin'ny androany sy ny ho an'ny rapitso mbola tsy tara ianareo afaka mamangy tsara ny toerana misy ny stand 21 22 ahitanareo an'zareo ao anatin'izay ao anatin'reto akanjo mahafinaritra be reto zay azontsika isafidianana tsara hoentina mianjaika fety de na vita fety koa raha mbola azo anaovana foana le akanjo fa tsy hoe vita fety de arina fa anato ao anaty armoire fotsiny fa mbola azonareo anaovana mandava taona indrindra ao anatin'ity taona 13 sy 14 ty ka manasantsika tongava daholo